fanadiova-tena sa tena finiavana no ataon'ireo solombavam-bahoaka izay manao ankety parlementaire etsatsiambazaza amin'izao hoy nambaran'ny mpandrindra nasionaly ny Antokas VM fa nytanina mipetraka ho izy dia ny hoe taiza foana izy ireo tamin'ny fitondrana teo aloha. Tena ndraikitra sy adidiny ny parlementaire na ny Sénat na ny Assemblée nationale ny manao ankety parlementaire nahagaga moa dia tamin'ny fotoanandro zany zay mahatonga ny olona gaga hoe maninona tsy mba nisy mihitsy nefa hitantsika io fa dia ay tena vakitrano alatra be vava no nitranga teto amin'ny firenena. Tsy isika ireo no niteny an'izany fa ny olona manam-pahaizana nitsirika an'izany no nilaza an'ilay izy. Ankehitriny moa izy mahatsapa tena hoe fotoanany zao dia engany fa ny manahirana zany araka fanontanianao dia mijery hoe zay lazaiko zay manino reto olony reto no tsy mananao arofanina tamin'ilay fitondrana teo aloha ka mba nasana ny tany an'izany fa maninona moa jirama io fa maninona kay ny lalana ny tsy vita nefa ny vola onfera mipetrapotsiny sa lalany amin'iny tsisy nanontany zany inona kay raha ny trano atsanga ny fitondram-panjakany reny nefa tsy ampiasaina akory marché public aveny natao amin'ireny mba hamoahana vola tsisy nanontany zany fa ny andry amin'ny firenentsika nandoalika amin'ny tany boka trosa ary nanjakany ty olona rehetra zay vao mitsangana ry zareo dia zay mahatonga ny olona mieritreritra ankehitriny tena finiavana vela izy sa fanadiova-tena ve sanatriny zany mba ho tsara eo mason'ny vahoaka dia aleo le asa fara angamany tsara an'izay. Manoloana izay raharaham-pirenena izay dia tsy tokony ararotina ao anatin'ny gadra politika ireny mpanao politika izay nanimba sy nanao fanararotam-pahefana teto amin'ny firenena ireny hoy nambaran'ny Rivo Rakotovao fa mila saziana araky ny eloka vitany. Raha gadra politika izy dia avoaka gadra politika raha ohatra zany manohatra ny Andry Rajoelina dia nygadraina satria tsy mitovy hevitra taminy zay amiko ny hevitra ao ijoronao mampanao politika anao na mpanohatra anao na manohana ny fitondrana anao zay ny samborana anao fa raha mpanao politika anao mangalatra bois de rose mpanao politika anao nanao marché fictif mpanao politika anao nanao abus de pouvoir tsy gadra politika anao zany zay hitanema tsara satria zany ane makalo fantatreo mpanao gazety zany manao politika amin'izay tsy azo kitikitihany fa maninona zay ve zany nanaovana politika zany ihany maleo an'ny olona amin'ny fanaovana politika hoe ireo indray ry zalafa mitady immunité fotsiny tsy hanonon'olona eto dia tsy mitovy zany fa raha miza dia manao antsoavy raha misy ao naneo hevitra ampanajana olona tsy nanakirotana firenena fa heviny lazainy ka nigadraina kosa dia avoa izy hoety mihitsy izy andray anjara amin'ny concertation fa ny ankoatran'izay aza afangaro ny resaka tsy hoe ianao manontany aza afangaro ny resaka fa lasa concertation nationale angatao fanadiovana fangalarana atao teto amin'ny firenena tsy mitovy zany. Le tsy tonga no vakitsika tsy nanatrika izao fotoana zao ka nahatonga taratasy alternative. Betsaka notosoloana amin'ny firenena ny namerina ny koa ny rahaba tsika solombahoaka rehetra amin'izao fotoana amin'izao. Ireto avy ny anaran'ny solombahoaka tsy afaka natrika izao firenena na tonga taratasy fialan-tsiny. Larina fa ataondra efatra ny mamonjy Olivier Mosary Atsimo. Larina fa 20 andena solona dinda Manakara. Larina fa 20 asiny Bibinao Milve. Larina fa 20 Darika Misirtisy Ambanja. Larina fa 20 Fernand Eric Sandi Antala. Larina fa 30 Mariaza Charlot Mananjary. Larina fa 40 Josa Mamirina Manakara. Larina fa 30 Mandrana Louis Fernandi Ambilobe. Larina fa 40 Menavola Albanso Menanvongo. Larina fa 40 Michel Bad Angelica Fenelivest. Larina fa 20 Larmami Lucien Irma Thomas Navolohany. Larina fa 20 Timotravani Toranaro. Larina fa 30 Rafamuniaina Hazari Fulala Arus Benal. Larina fa 50 Rajoelina Andriana Manana Seta Fianarantso. Larina fa 40 Rakotirina Richard José Fambosary. Larina fa 50 Randria Malala Tony Tsaratanana. Larina fa 10 Randria Bien-Aimé Fenoribe. Larina fa 10 Randria Nasoro Totso Idéal Mangendrano. Larina fa 10 Rafael Soufniena Mapitolo. Larina fa 10 Ratsiraka Yarovana Roland Thomas Navolohany.
Larina fahafito amby telopolo amby zato Razafindrato Kristinda Vohibata. Larina fahatelo amby roapolo amby zato Ratsivaintsolo Androniony Atsindrano. Fahasivy amby telopolo amby zato Razafitsiala Velomalana Somapiolona Vohipelo. Larina fahasivy amby 10 amby zato Saida Zakamiaina Mahafaly Josefa Soalala. Larina fahatelo amby 20 amby zato Manako Jeroma Analalava. Ary ny larina fahafito amby 20 amby zato Tolia Bernard Tsiombe. Ankehitriny kosa dia ny fitonea fotsiny ka toy ny fomba fiasantsika mahazatra dia samy manonona ny laharana sy ny narika ny distrika lalandranga isika rehetra. Raha baban'izanasika rehetra larina faharoa Mena Onesiforo Edvin député district-ny Mitsinjo. Raha batoka larina fahaenina ambin'ny folo Andrenirina Narsisy Voafito Tao Mahabo. Numéro 13 Andriana Thierry Didier Voafito Tao Thomas Faharoa. Numéro 14 Andrena Suma Mensa Patrika Voafito Tao Patrazaka. Larina faharoapolo Fitopandrena Manjakandry. Laharana raika amby roapolo Befento Divalina Iasanty Antsio. Numéro 29 Fihereja Finany Dimena Voafito district Moroferbe. Raja Unaro Maintsu Sumba Goka Voafito district Matamai Fatu Mele Laharana faharoapolo. Larina fito amby zato Ramena Revedvin Voafito amin'ny district ny Ambatoboaria toujours présent. Larana faharoa amby telopolo Anamona Hervé Betikatsimo. Larana fahadimy amby telopolo Saosandro René Fialano. Numéro 42 Manassou Bana Frank Marou. Larana efatra amby efapolo Navana Frontier Tanjany Fatelo. Laharana enina amby dimampolo district Morobe. Numéro 53 Macani Charles Apnani Berouveau. Numéro 57 Pepe Soka Zapsi. Numéro 59 Ratousilona Betutsi. Laharana fahaefatra amby epolo Rafidimanana Désiré Antananarivo faefatra. Numéro 54 Nassir Julien Antalaha. Larana enina amby epolo Eniana Tiasomanga Majanga. Raodzao Tsirolo Madity larana faraka amby fitopolo. Larina fahasivy amby epolo Sylvain Claude Emile Digoin. Larana 60 valo amby epolo Maharitra André Benjamin Toliara voalohany. Numéro 82 Félix Rafitromanitra Aparafara Vola. Rakoto Ibera numéro 88 namany Premier ministre teo aloha. Namany Premier ministre teo aloha. GMF. Larina enina amby fitopolo Rokotoromano Patricia Andilamena. Larina sivy amby fitopolo Rokotomarala Mertso Betlampo. Larina 80 Rakoto Ministre Périmé Rivomamo. Numéro 162
Mazako Félix Boris Vavatelina. Sumbavamoaka Madagasikara André Ajagasapa, voafito amin'ny district ny Morondava, numéro 144. Lahana sika 20 tsy kivy Adrien voafito tao Akandrivo. Larana 420 Sylvie Vazerbes Mbarongo voafidy ao amin'ny district ny Besalampy faritra Mera. 530 Vavampiasary Voso dia Potaka Asino. Larana 530 Sumbavamoaka voafito ao Antsirabe voalohany Zafimary Désiré. Larana 970 Tantely Razanamadisoa voafito ao amin'ny Antananarivo fahaenina. Larana 430 député ao amin'ny district ny Benemtra. Larana 510 Zakaminora Batelia district Misy. Larana 30 district Akasobe Persira Zafinadivo. Rason lafy di mana? Larana 17 Fluon Zemer Victor Campos. Numéro 45 Marva Filocas Doda Sul Bababoka voafito ao amin'ny district ny Nosvar. Simon Branchiel. Député Mahajanga faharoa Orlando Ramananarivo numéro 93 membre GMF. Député ny Mananzalia numéro 112 député Maurice. Ça c'est membre. Christian Saouri numéro 152 voafito any Benosistinby 152. Sophie Latiraka numéro 122 député Fatoumandi. Mba mandregny heky aloha hareo tabataba sana ny zazake 117 Ambanavao 163 Paraparavoly. Sivy amby folo amby zato député voafito ao Midinetsimo Ratotjanarasy. Numéro 10 Norte Valazano. Valo amby zato Marolampo Fondosa. 87 député Lalito Matuto. Député Manzari voafito ao Vuibe numéro 94. Député Rivosetra larana 95 amby député Soavinandriana. Luciana Narvelo larana 9 Tsironandito. Africa da Federação de Arnarivo. Numéro 23 député voafito ao district Anis Dongoso député Verbanantsua Odilon. Numéro 102 Tonga Novo Radiometeristique député voafito ao Bremar. Député Pedro, député Niasrana 2, député Kialamavour,
VMF sy mitapon-drano. Numéro filozofa 87 VMF sy mitapon-drano. Samuel député capital du district de la Barre, numéro 151. Vita ada makulufuduan di Fitsunangaran. Soratsika ny tatsoratra nanatotosan'ny fiantsonanarana klasy tokovavy hiditra amin'ny votoatin-daratsika izao dia iangaviana ny fitatsoratra amaky mitatitry ny fampitirana ny diniky ny vola. Fampitirana ny fidirana nataon'ny conférence de président ny talata fahadimy amby roapolo aogositra enina amby roapolo sy roa arivo. Nivory ny talata ny fahadimy amby roapolo aogositra enina amby roapolo sy roa arivo nanomboka tamin'ny oratoandro ny conférence de président. Andriamatoa Razarapiera Ravolaza Fidela filolefitsinan-tenera-firenena no mitariky ny fidirana. Ireto avy ireo mpikambana ao amin'ny conférence de président sy ny soutien gouvernementa tonga nanatrika izany jerena ny fiche de présence. Mpiarabana ireo mpivory rehetra tonga nanatrika ny fidirana no nanoloana ny filohan'ny fitenena. Nitondra ny fialatsiny ny filohan'ny antenam-pirenena Andriamatoa Renena Soleil Mosikely noho ny tsy fahafahany niatrika ny fotoana izy tao amin'izay. Novakila avy eo ny volavolam-pandaharana Novakila avy eo ny volavolam-pandaharam-potoana tapaky ny barao maharitra tamin'ny fivorian'izy ireo ny talata fahadimy amby roapolo ny volana aogositra enina amby roapolo sy roa arivo tamin'ny roapolo atoandro. Taorin'izay dia ny roso avy-hatrany tamin'ny adefitra ny mpivory. Nonanin'ny conférence de président avy eo ny volavolam-pandaharam-potoana manomboka ny talata fahadimy amby roapolo volana aogositra enina amby roapolo sy roa arivo ka hatramin'ny zoma fa 4 septambra enina amby roapolo sy roa arivo ary hoentina eo anivon'ny fivoriana ny talata fahadimy amby roapolo aogositra amin'ny rora folakandro andraisana fanapahan-kevitra farany. Akina ny tovaka. Proposition d'ordre du jour pour la période du mardi 25 août 2026 au vendredi 4 septembre 2026, mardi 25 août 2026, 10 heures, cérémonie d'ouverture de la deuxième session extraordinaire de l'Assemblée nationale. 12 heures, réunion des membres du bureau permanent. 13 heures, conférence de président. 14 heures, séance plénière, adoption de l'ordre du jour. Mercredi 26 août 2026, travaux de commission à 9 heures, au salle BP. Commission de l'économie et des finances, saisie au fond. Commission des affaires étrangères, saisie pour avis. Commission juridique, saisie pour avis. Projet de loi numéro 016/2026 du 2 juin 2026 autorisant la rectification du protocole sur la finance et de l'investissement au sein de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC. 14 heures, travaux de commission. Commission de la défense nationale, saisie au fond. Commission de la gendarmerie nationale, saisie pour avis. Commission juridique, saisie pour avis. Projet de loi numéro 038/2026 du 1er juillet 2026, modifiant et complétant certaines dispositions de la loi 96/029 du 6 décembre 1996, modifiée et complétée par la loi 98/050 du 20 janvier 1999 portant statut général du militaire. Jeudi 27 août 2026, à 9h, travaux des commissions. Commission de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, saisie au fond. Commission juridique, saisie pour avis. Projet de loi numéro 039/2026 du 17 juillet 2026 relative à l'utilisation sûre, sécurisée et pacifique de technologies nucléaires à Madagascar. 14h, travaux des commissions. Commission de développement numérique, des postes et de télécommunications, saisie au fond. Commission juridique, saisie pour avis. Projet de loi numéro 040/2026. Oui, c'est vrai. D'accord. Projet de loi numéro 040/2026.
bar 2026 du 21 juillet 2026 sur les communications électroniques et les infrastructures numériques. Et 17h, travaux des commissions, commission juridique saisie au fond, commission de la gendarmerie nationale saisie pour avis, commission de la sécurité publique saisie pour avis. Projet de loi numéro 042/2026 du 7 juillet 2026 portant réponse de la loi numéro 2014-006 du 17 juillet 2024 sur la lutte contre la cybercriminalité. Vendredi 28 août 2026, travaux des commissions, commission juridique, saisie au fond, commission de la gendarmerie nationale, saisie pour avis, commission des affaires étrangères, saisie pour avis, commission de la sécurité publique, saisie pour avis. Projet de loi numéro 043/2026 du 4 août 2026 autorisant la ratification de la Convention des Nations Unies contre la cybercriminalité, dite Convention de Hanoi, Vietnam, le 25 octobre 2025. Mardi 1er septembre 2026, à 9h, travaux de commission, commission de l'intérieur, saisie au fond, commission de l'économie et des finances, saisie pour avis, commission juridique, saisie pour avis. Projet de loi numéro 019/2026 du 2 juin 2026 portant réglementation des activités liées aux jeux d'argent et des établissements de jeux. 14h, séance plénière. Projet de loi numéro 038/2026 du 1er juillet 2026 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi 96-029 du 6 décembre 1996 modifiée et complétée par la loi 98-050 du 20 janvier 1999 portant statut général du militaire. Mercredi 2 septembre 2026 à 9h, séance plénière. Projet de loi numéro 039/2026 du 17 juillet 2026 relative à l'utilisation sûre, sécurisée et pacifique des technologies nucléaires à Madagascar. À 14h, séance plénière. Projet de loi numéro 040/2026 du 21 juillet 2026 sur la communication électronique et les infrastructures numériques. À 17h, séance plénière, projet de loi numéro 042/2026 du 7 juillet 2026 portant refonte de la loi numéro 2014-006 du 17 juillet 2024 sur la lutte contre la cybercriminalité. Jeudi 3 septembre 2026, 9h, séance plénière. Projet de loi numéro 019/2026 du 2 juin 2026 portant réglementation des activités liées aux jeux d'argent et des établissements de jeux. 14h, séance plénière. Projet de loi numéro 043/2026 du 4 août 2026 autorisant la ratification de la Convention des Nations Unies contre la cybercriminalité, dite Convention de Hanoi, Vietnam, le 25 octobre 2025. À 15h, séance plénière, projet de loi numéro 016/2026 du 2 juin 2026 autorisant la ratification du protocole sur la finance et l'investissement au sein de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC. Vendredi 4 septembre 2026, cérémonie de clôture de la deuxième session extraordinaire de l'Assemblée nationale. Soratsika ny soratra mitondra izay tatitra teo izay ato plasy tokovavy hiditra amin'ny fanamarihana sy fanitsina momba ny tatitra voavy vakina teo isika sy mbola miditra amin'ny andevitra kapobeny fa fanitsina na fanamarihana ny tatitra nataontsika ho atsangano ny tana amin'ny sombavoaka zany zay andra fitenenana mbandraisana ny ravina. Ny sombavoakan'ny Madagasikara Victor Belo Tsirby Saoly Christian. Ahoana mamparasitra koa zany.
Saotra betsaka fitenena misy fanamariana kelikely amin'ny vendredi 28 août travaux de commission mahakasika ty cybercriminalité ty tokony ampidirina amin'io koa zany ny commission communication satria reo misana mbolavolana raty tsy ato reo fa voadikana mba ampidiro azafady Saisie pour avis ny communication président ny communication. Voilà, merci. Honorable ASF peut-être tu m'as encore Soit tonga amin'ilay fanamarinana nataony honorable Beno ihany amin'ilay resaka les travaux de commission mahakasika l'utilisation sûre, sécurisée, pacifique des technologies nucléaires sao dia tokony ampidirina pour avis koa ny commission des mines. Saisie pour avis pour avis. Mety miditra saisie pour avis ao président commission mine. Rehefa manana fitenena ve somavoaka? Rehefa tsy manana fitenena koa somavoaka dia tonga eo amin'ny fandraisam-pitenena nareo avy eo amin'ny gouvernement. Rehefa tsisy manakambaratsony dia hiditra amin'ny fanapahan-kevitritsika ny 2020 ao amin'ny fitsipika anatiny ny feny fianakaram-pirenena no ampiaritsika amin'izany koa hiakaviana isika sombavoaka izay andany ity volavola fanjara-potoana tia anangatana. Reo zay tsy maka tsy misy ny tsy malaza ny heviny tsy misy ko dia ambara zany fa lany ity fanjara-potoana ato anatin'ny fivoriana tsy ara-potoana ny antenimieram-pirenena ity. Mialohan'ny hiatony ny fivoriana dia angaviana ny mpitandro-tsoratra amaky ny fanjara-potoanantsika manaraka. Toy izao indray ary ny fanjara-potoanantsika manaraka. Raha pitso amin'ny sivora maraina dia misy asam-bomena momba ny volavolan-dalàna laharana faha aotra 20 tsipika 2024 tamin'ny 2 jona 2024 hanomezan-dalana ny fankatoavana fameno momba ny fitantanam-bola sy ny fampiasam-bola abokarina eo anivon'ny volana fampandrosoana atsimo Afrika na SADC iarahana amin'ny Commission de l'économie et des finances, saisie au fond, Commission des affaires étrangères, saisie pour la vie, Commission juridique, saisie pour la vie. Ary ny orola folakanto kosa mbola asambomera ihany mahakasika ny volavolan-dalàna laharana fa valapitelopolo tsipika 2024 tamin'ny 2 Jolay 2024 nety manova sy mamelo ireo fepetra sasasasany amin'ny lalàna enina amby sivifolo tsipika aotra sy 20 tamin'ny 9 Desambra 2024 novaina sy nofenon'ny lalàna fa 20 tsipika aotra telopolo tamin'ny 20 Janoary 2024 anaovana santa-kapiteny miaramila iarahana amin'ny commission ny affaires pirenena saisie au fond ny commission de gendarmerie saisie pour la vie ny commission juridique saisie pour la vie. Ireo dia samy atao amin'ny sary bebe avokoa koa manentana atsika rehetra sombavamboaka voakasika izany ka samy avitsika amin'ny fanatriana ireo fivoriana
ireo. Soratra